Manaraka fiofanana mandritra ny efatr'andro eny anivon'ny sekolim-pirenena ho an'ny mpitsara sy ny mpirakitra ara eny tsara lalàna na ny ENGM ireo lehibe ny mpirakitra ara. Ny hanatsarana ny fitantanana ny raharaha-mpitsarana no anton'ny fiofanana ary mandritra ny efatr'andro no hanarahin'izy ireo izany fiofanana izany. Ny fitantanana ny tao-kaonty eo anivon'ny lehibe ny firaketan-draharaha-mpitsarana sy ny foto-kevim-panatanterahana ny didim-pitsarana no loha-hevitra lehibe iofanana raha ny voalaza ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fitsarana. Isan'ny tanjona amin'izany hanamafisana ny fahaizana sy ny traikefa amin'ny fanatanterahana araka ny tokony ho izy, ny asa, ny ahafehy ny paikady amin'ny fitantanana ny vola fanao antratra, ny ahavoatazona araka ny tokony ho izy ireo karazana rejistry sy tao-kaonty ampiasaina, ny ampadio ny fomba fiasa, ny ahavitana ara-potoana ny kaonty ary ny ahafehezana ny andraikitra sy ny asa tokony atao rehefa mivoaka ny didim-pitsarana. Izy fidinana ny hafanana mihoapapana sy ny maripana eto Madagasikara raha ny fampitam-baovao avy amin'ny mpiandraikitra ny famantarana ny toetr'andro. Ia malefaka ny hafanana mandritra ity herinandro ity raha ny vina ny toetry ny andro nivoaka omaly alatsinainy noho ny fiverenan'ny rotsakorana amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy no voalaza fa antony nampidina izany maripana izany. Na mbola rotsakorana tsy voajanahary aza no nisy teto Antananarivo sy ny manodidina andro any alatsinainy dia efa nisy fiantraikany teo amin'ny hafanana izany. Raha ny voalaza ny tompon'andraikitra eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro dia mbola mila tosika kokoa ilay orana nilatsaka andro any alatsinainy fa mbola tsy ampy loatra. Indray mandeha ihany no iaona ny governemanta sy ny anteny miram-pirenena amin'ity fotoam-pivoriana ity. Nahemitra 2 herinandro ny fotoana ahafahan'ireo solombavambahoaka mametraka fanontaniana amin'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta. Raha toa ka indray mandeha isaky ny tapa-bolana no tokony ho isy io fihaonana io dia mbola tsy nisy izy hatramin'ny volana Oktobra nanombohan'ny fotoam-pivoriana. Androany voalohan'ny volana Desambra no tokony isihan'ny fihaonana voalohany saingy nahemitra indray io fotoana io ka amin'ny 15 Desambra vao isy io fihaonana io.